misitraka tompoko ary na ny any ivelany ary fantatray fa tondra vavaka anay koa dia tena saotra betsaka. Dia faly miaraba koa ny ireo izay manatrika izao fotoana izao amin'ny tambazotra dia ny teny tompo dia mampatsiahy antsika hoe tena iray isika na ohatra raha hoe samihafa ny toerana misy antsika amin'ny fanalavitra dia mampatsiahy antsika foana ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany toko 12:7-20 amin'ny teny hoe ary anareo no tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjarany avy. Amen. Tena hoe naizanaiza misy antsika dia fiangonana iray antsika manana tanjona mitovy dia ny ahalala bebe kokoa ny Jesosy Kristy afahantsika miomana amin'ny fiaviany rehefa tonga arany miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Amen. Alléluia. Dia isaotra an'Andriamanitra tsika no izao fotoana izao tsy tsika no nifidy azy fa izy no any amin'ny tambazotra mihaino izao fotoana izao dia nofidiny. Tena tsy sendrasendra fotoana toy izao, tena tsy hoe tsotra na normal mandalo fotsiny fa tena fanomanany antsika, tena fitiavany antsika, tena raha misokatra tsara ny fotsika dia tena mahatsapa hoe tena tia antsika n'ilay mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, tena tsy afaka ny tsy saotra tsy anetry tena iankohaka ao anatrehany noho izany fitiavany izany dia voninahitra ho anazy irery ihany. Iary hivavaka tsika. Alleluia. Iary hitsangantsika hidera sy hivavaka hisaotra n'ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Saotra anao izay Jesosy fanamasina midina eto amin'ity toeranyity manatrefena. Saotra ny fanatrehanao Jesosy, saotra ny fahasoavanao izay arotsaka ao aminay. Alleluia. Saotra tompo, ianao no antony ahatongavanay eto, ianao no nitondranay teto dia voninahitra ho anao irery ihany. Ianao no ny organise azao fotoana izao Jesosy ahafahanay misitraka ny fanatrehanao. Ianao no ametraka ny arena ao am-ponay mba hitoetra ao anatin'ny fonay ary hitombo afantatra anao bebe kokoa hatrany isan'andro izahay. Tsy izao alahady izao rery fa isan'andro tompo dia te hanakaiky anao izahay Jesosy. Ampidiro ty anatinay fanahinao masina, anjakao manontolo ny fonay tompo. Alleluia. Saotra Jesosy, saotra no izao fotoana izao sy ny fotoana rehetra izay mbola omenao anay ahafahanay miomana amin'ny fahatongavanao eny amin'ny raha ho any lanitra. Jesosy mangetahetanao izahay midina fanahy masina manatrefena izao fotoana izao. Alleluia. Voninahitra ho anao irery ihany Jesosy, tompo ny tompo mpanjakanay, manoloana anay ho eto izahay miankohaka ohatrehan'ny mpanjakanay. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray mandrakizay mandrakizay. Amen. 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 Alleluia. Ataontsika hira avoravo amin'ny tompo amin'ity androantia. Ataontsika ilay hira hoe midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana eo akanjany amin'ny fiderana. Dia andao hifaly amin'ny tompo isika hiderazy amin'ny fotsika ray manontolo. Alleluia. Midira vavahadiny amin'ny fisaorana eo akanjany amin'ny fiderana. Ubino akane sonacheani sarejiza widerazi Tera wamni feu ni trompete, Tera wamni feu mbali Ubino akane sonacheani ananjachair fideranazi fatsarani tu Fatsarani tu ni família puni marakiza. Fatsara tupo, fatsarani tu, fatsarani tu
fatsarany to ny famidrampony mandrakiza fatsarany to ny famidrampony mandrakiza Erao izy androany amin'ny famidrampony. Halleluja. Midira vava adny amin'ny fisaorana eo akanjany amin'ny fidera omilo akany soanatreany zao rehetry zao iterazy amin'ny feony trompeta eo amin'ny feony trompetry dera ho amin'ny feom-baly omilo akany soanatreany anandratra I fideranazy fatsarany to fatsarany to fatsarany to ny famidrampony mandrakiza fatsara tompo fatsarany to fatsarany to fatsarany to ny famidrampony mandrakiza fatsarany to ny famidrampony mandrakiza fatsara tompo fatsarany to ny famidrampony mandrakiza. Tsara ianao Jesosy a zany lazainay dia ny famindramponao akasitraka anao amin'ny fonay manontolo izay. Halleluja. Arao tiaka ihany zany androany. Halleluja. Lazao tompo ny faniriko androany. Tompo ny faniriko androany eto anatrehanao ilazao hoe misaotrana lazao mafy hoe misaotrana nureo zay nomenao ay nureo zay nomenao ay ny fitahina zay tsy hitako akory misaotrana misaotrana no tsy tahira hoe amin'ny fiderana amin'ny fiderana tsy fakasitra ny tanako masandrako misaotranao tonga ao isaotranao misaotranao tonga ao isaotranao lazao ihany saotranao misaotranao tonga ao isaotranao saotranao misaotranao misaotranao tonga ao isaotranao lazao e misaotra tompo. Halleluja. Oka nandratra feo fiderana ho azy isika androany nandratra ny fakasitratsika ho azy amin'ity androany ity. Halleluja. Tena irao amin'ny fona ray manontolo mihitsy zany androany hoe tompo ny faniriko androany. Tompo faniriko androany eto anatrehanao ilazao hoe misaotranao misaotranao Nureo zay nomenao ay nureo zay nomenao ay ny fitahina zay tsy hitako akory misaotranao anao amin'ny herintsika rehetra nilazantsika androany amin'ny fiderana sy amin'ny fakasitrana anao nandratanay amin'ny fiderana sy fakasitra ny tanako no asandratro fa misaotranao tonga ao isaotranao lazao ihany saotranao misaotranao tonga ao isaotranao saotranao
velantsika andeha zany fekely zany a da andao tena ka fotoana isaorana sy akasitranana Andriamanitra. Halleluja. Misaotranao, halleluja. Makasitraka anao zay Jesosy. Halleluja. Misaotranao zay, misaotranao zay ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny fiainanao isan'andro zay atolotra ao anay Andriamanitra. Halleluja. Tsara ny miara-mandeha miaraka aminao Andriamanitra, tsara ny miara-mandeha miaraka aminao satria mahita mitsaikefa ny tananao zay miasa Andriamanitra. Ray hitanay ny tananao zay miasa ao anatin'ny ady mafy, hitanay ny tananao miasa ao anatiny ilaina ny fidiranao an-tsehatra Andriamanitra. Lazao e misaotranao, tonga ao isaotranao. Halleluja. Amfidera sy fakasitra ny tanako no asana. Amfidera sy fakasitra ny tanako no asana trofa. Misaotranao, tonga ao isaotranao. Misaotranao, tonga ao isaotranao. Lazao ihany hoe misaotranao, misaotranao, tonga ao isaotranao. Misaotra tompo. Halleluja. Tsy haiko nareo fa mbola atao anatin'ny foko ny hiran'ity hira anankiray ty hoe offrant au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais. Amen. Lo iraintsika amin'ny fotsika manontolo zany satria mandrak'izay ny fitiavany. Halleluja. Iraintsika amin'ny teny frantsay dia avy iraintsika amin'ny teny gasy any. Halleluja. Offrant au Seigneur, reconnaissant son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Lazare, chantons, tu le même puissant et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. That wasn't Pakistan. Hey, yeah. Atulurin tumpul Pakistan. Atulurin itu di Pakistan. Mandak sang fitiavani. Fatsarai silaya windi. Mandak sang fitiavani. Mira, mira. Sai ni fitiavani
vaovao izy mandakizay ny fitiavany mira 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 mandakizay matoky fony mandakizay matoky fony mandakizay lehibeto mandakizay le mombatsiky izy mandakizay matoky izy mandakizay matoky fony mandakizay lehibeto mandakizay le mombatsiky izy mandakizay 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 matoky fony mandakizay lehibeto mandakizay le mombatsiky izy mandakizay ireo farany mafy zany otsika mandakizay fony izy mandakizay lehibeto mandakizay le mombatsiky izy mandakizay 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 matoky fony izy lehibe fony izy mandakizay fony izy mandakizay ny fitiavany Andriamanitra matoky ianao Andriamanitra matoky ianao tsy miova ianao voalaza ny teninao fa Andriamanitra matoky tsy miova ianao Andriamanitra Alleluia ary zay rehetra miantoraka aminao zay miantoraka aminao marina dia mahita ny fitondranao marina ihany koa mahita ny fitondranao marina ihany koa Alleluia tsy fitondrana amboamboarina tsy fitondrana zay misy maromaritra iraisana fa fitondrana Andriamanitra marina matoky anao matoky anao tombo matoky anao Alleluia Alleluia Alléluia. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, qui vis. C'est toi qui règnes dans mon cœur et c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte, j'exalte ton nom Jésus. Oui, toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie, j'exalte, j'exalte ton nom Jésus. Oui, toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de toi, Seigneur, tu es le sauveur de ma vie, le sauveur de ma vie. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis,
et à jamais. Jésus, tu es, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Alléluia. C'est toi qui règnes, Seigneur Jésus. Ianao no manjaka tokoa. Tsy misy manapaka hafa koatra anao. Alléluia. Aoka ny olon'Andriamanitra samy ankohaka aminy androany. Tena iankohaka aminy anaiky azy androany. Alléluia. Mandraky izay ianao, mandraky izay ianao, mpanjakanay Tompo, mpanjakanay Tompo, iankohaka izay hitsaokanao Tompo. Mandraky izay ianao, mandraky izay ianao, mandraky izay ianao, mpanjakanay Tompo, mpanjakanay Tompo, miankohaka izay. Itsaokanao Tompo, ny lanitra manambara ny asanao, ny lanitra manambara ny asanao, tsy misy nitsoka nandositra ny fahatezeran'ny Jezabely dia tonga amin'ny toerana anankiray ka niafina izy dia mifofo ny rivotra mahery ka nijery Eli fa hitany fa tsy teo Andriamanitra. Nisy aveo orohorotany mahery ihany koa fa tsy teo Andriamanitra.
fa tao anatin'ny fahanginana tanteraka ka ao anatin'ny rivotra malemy no nahatsabany ny fanatrian'Andriamanitra. Andehantsika hampangina kely ny zava-maneno. Ka hanambara zay voninahitr'Andriamanitra zay amin'ny fotsika manontolo sy ny heritsika rehetra mba ho tsapan'Andriamanitra hoe ny fitiavatsika azy tsy voasarony zava-maneno. Andaotsika hanandratra fiderana hanambara amin'ny tompo hoe mandrakizay ianao, mandrakizay ny fiandriananao. Tsy maninona raha ohatra ka tsy mahay mihira itsika fa ny tompo mijery ny ao anatin'ny fotsika. Andaotsika hamerina zay hira zay fa tsy asiana zava-maneno. Mandrakizay Manjakanay Tompo, Manjakanay Tompo, Itsakanao Tompo, Panjakanay Tompo, Nyakukiza, Itsakanao Tompo, Dao velatsika andeha zany fekiry zany zao tsika hitoy anatin'izany taritalany zany tena miankohofa amin'ny tompo androany o tena tsika mihitsy ny anambarany fiankohofatsika azy amin'ity androany ity eo anatrehan'ny tompo isika amin'ity androany ity velatsika andeha fotsiny aoka ny sikaponao ny atao tompo aoka ny fiangonanao ho tody anatin'izany ambara tonga zany hoe aoka ny sitraponao ny atao fa sitraponay kosa dia angina tianao ny kena amin'ny zavatra rehetra tianao ny ampanjaka
fahefanao Jesosy. Alleluia, alleluia. Reo anjely masina ny voahariky masina misandraty anao masina masina mandraky izay ny olonao masina ho any mpanjaka masina mandraky izay anao masina masina mandraky anaraka ny feo atsika ihany androany lasa hoe ny anjely masina ny voariky masina misandraty anao masina masina mandraky izay ny olonao masina ho any mpanjaka masina mandraky izay anao masina masina mandraky izay reo ery fahefana. Alleluia, ery fahefana fanapana fiandrianana manaiky ny anarana fiandrianana Alleluia, rewe fahefana fanapana fiandrianana manaiky ny anarana. Alleluia, rewe fahefana fanapana fiandrianana manaiky ny anarana. Reo anjely masina reo voahariky masina misandraty anao masina masina mandraky izay irao fotsiny zany ny olonao masina mpanjaka masina mandraky izay anao masina masina mandraky izay. Alleluia, alleluia. Mantsina ny falebiazanao zay tompo, faly zay manana anao, faly zay manompo anao, tahaka ny fanajany Jesosy ny ray ny fanajana zay ananany ato anatin'ny fona ihany koa tompo ho anao
ho anao Jesosy Kristy. Betsaka ny sitraponay fa misafidy ny anaiky anao zay tompo. Zany ny tombonay dia hisafidiananay anaiky anao hatrany hatrany, ka afaka ho tonga misehatra anankiray zay, afahanay milaza fa tsy ny sitraponay fa ny anao Andriamanitra. Hallelujah. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy. Doi raitsika farany zany. Are you Lord? Irao zany masina masina. Masina masina ianao ritu. Masina masina ianao reto, lolona sy anjely ankoho reo vonjy mideranao fa masina masina ianao ritu. Lazao ihany hoe masina 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 ianao ritu. Masina masina ianao, masina masina ianao reto. Lolona sy anjely ankoho ka, lolona sy anjely ankoho vovonjy mideranao fa masina masina ianao ritu. Ndao iraitsika ianja masina ianao, masina masina ianao ritu. Masina masina ianao reto. Lolona sy anjely ankoho ka, lolona sy anjely ankoho reo vovonjy mideranao fa masina masina ianao. Ndao iraitsika farany zany no anandratra ny feo atsikitsika masina ianao fa masina masina ianao ritu. Masina masina ianao ritu. Lolona sy anjely ankoho reo vovonjy mideranao, masina masina ianao ritu. Zany mihitsy Jesosy any manararoatra faran'izay. Mariny ny occasion fahafana zay nafanay nandinika tao anatin'ny fonay hoe misy ve ianao, velona tokoa ve ianao, fa imbetsaka ianao naneo tamin'ny fiainanay ny fisianao Andriamanitra. Imbetsaka ianao nitantsehatra tamin'ny fiainanay. Azany tena tsy androany ihany kastanay fiderana eo anao Andriamanitra, ary anamafisanay hatrany hatrany fa Andriamanitray mandrakizay ianao. Makasitraka anao Jesosy,
makasitraka ny amin'ny fitondranao ny fiangonanao ny amin'ny fitondranao ny olonao tsararay avy fa na mijery ny fiangonanao fotsiny azy izahay dia mahita ny fahavelomanao Andriamanitra. Alleluia. Totsika hitehaka ao an-tompo. Alleluia. Alleluia. Ya, dia mbola faly miaraba atsika izay atsika izay manatrika eto dia faly miaraba koa atsika izay manaraka mivantana ity fotoana ity. Fotoana toy izao moa dia fotoana tena mahafinaritra, tena tsara. Ohatrana manokana tsy androko mihitsy ny fotoana ny alahady, na dia adiny roa sasany na dia adiny telo fotsiny ary dia tena mahafinaritra ny fiarahana amin'ny fanadasika vavy indrindra fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Any tokantrantsika tsiray avy tsika afaka manao an'izany. Fa amin'ny fotoana toy izao fanadasika vavy dia tena fotoana fanararaotana. Sa tsy izany? Sa tsy izany? Amen. Dia tonga amin'ny fotoana fanatitsika izay hanolorantsika ho an'Andriamanitra. Ny fanatitra moa dia anisan'ny fahasoavana. Efa na dia izao fahavelomana antsika izao dia fahasoavana. Za moa tena niketo foana hoe zaho vao matsiaro tena hoe velona dia fisoran'Andriamanitra nataoko. Satria misy olona indraindray tsy mahatratra ny andro maraina akory. Ozy izy ny olona sasany hoe rehefa matory dia ohatran'ny hoe matory fa tsisy mahafantatra hoe hifo ve andro rafitsy maraina sa tsy hifo. Dia ohatr'izany nampahariziko antsika hoe efa mifotsika maraina dia mahaiza mankasitrika an'Andriamanitra. Ohatr'ilay tao anatin'ny hira sy fiankofana nataontsika teo hiantarity ny Canada teo hoe offrant izy izy une reconnaissante. Tena andaontsika hanao fankasitrahan'Andriamanitra foana. Io masoandro izay omen'i Jesosy atsika io ny rivotra iainantsika, ny vola omeny atsika, tsisy ny ray alina raha tsy nisy ny araky zato. Dia ankasitrahan'Andriamanitra ny vola rehetra izay omen'Andriamanitra anao. Dia ao anatin'izao fotoana izao dia ame fahalalantsika. Tsisy teritery tsisy teritereny eto fa izay niomana tamin'izany fanatitra izany dia androtsika izany tsika ary androtsika izany amin'ny mpifaliana. Fanatitra voalohany moa dia mifotsika. Amen. Dia ataontsika ho an'Andriamanitra dia hitsangantsika hanao an'izany fanatitra izany mandrotsy aty aloha tsisy protocole fa samy mandroso dia hanao an'ity anankiray ity tsika.
izao a dia misaotra antsika koa izay manaraka mivantana izao fotoana izao naizanaiza moa zany anaranao anay dia miaraba antsika tsara ray avokoa izahay a dia tahiny tompo manokana tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika indray andreny tenin'Andriamanitra azafady andefa ny rapport isika ny amin'ny ireo conférence izay nisy a teo anivon'ny CTMI a amin'izao fotoana izao a alohan'ny resantsika ny tenin'Andriamanitra dia anaraka an'izany sika amin'izao fotoana izao. And I'm so happy to feel the good spirit of praise, a wonderful spirit of praise coming out from your heart. Retrouvez toutes les missions à venir sur le calendrier sur notre site ctmi.org. Find all the upcoming missions on the calendar on our website ctmi.org. Alléluia. Saotra ny tompo a ny amin'ny reny tatitra ireny a ny andefasana ndreny moa tsy hoe hijery efa vidéo fotsiny fa atsika mbola mitondra mbavaka. Amen. Farany teo nisy ny conférence tany Egypta dia amin'ny herinandro ity indray fa misy ny conférence any Kenya dia aza dino mivavaka ao Andralamity ao anatin'izany. Aza mieritreritra fotsiny hoe fiangonam-pakitra eto a Madagasikara tsika Antananarivo a dia any zany fa na tsy any akitsika dia zava-dehibe na fahatsika mivavaka ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra, mivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay ao mandeha manao mission a, mivavaka ho an'ny ireo pasteur izay nanaovana an'ireny conférence ho batira ireny a na ny teto Madagasikara ary afa be da be ny nandre dia tsarovy ambavaka foana rehefa manana fotoana amin'ny tompo isika satria izay ny fanompona koa izay apetraka ny tompo a amintsika tsiraray avy a dia manasanao tena manasanao anatin'izany a tsarovy ambavaka misy ny fotoana rehefa latsinainy sy ny larobia sy ny lakamisy afahana mivavaka amin'ireny a fa ny fotoananao koa dia eto ambavaka ireny conférence sy ny mpanompon'Andriamanitra.
donc sika iomana ny amin'ny tenin'andriamanitra amin'izao fotoana izao a dia raisitsika irahalahy Mansoro a sy Ramba Viviane andika ny teny ary. Bonjour à tous. Miarabantsika rehetra. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Dia miaraba ihany koa andro izay manaraka anavaka. C'est une grâce que nous pouvons nous rencontrer. Tena hoe fahasoavana no ahafahantsika miaona. Je ne le répéterai jamais assez. Dia tsy sasatra mamerina an'izay a. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur Dia tena hoe mankasitraka ny tompo a, feno fankasitrana ny tompony amin'izay fahasoavana izay. d'avoir une famille, Hoe manana ankohonana. une famille qui n'est pas limitée, Ankohonana izay tsy voafetra, mais une grande famille. fa tena hoe ankohonana lehibe. Nous avons vu le rapport de CTMI tout à l'heure. Hitantsika ny tatitry ny CTMI teo a. Nous voyons combien la moisson elle est grande Ary tena hitantsika hoe betsaka ny vokatra et qu'il y a peu d'ouvriers. ary nefa vitsy ny mpiasa. Nous voyons que tous les ministères sont occupés Ary hitantsika hoe tena feno ny fotoanandreo asa fanompoana, ils parcourent le monde, mivezivezy eran'izao tontolo non izao pas izy pour ireo. faire du tourisme, Tsy hoe hitsangatsangana, mais ils sont en train hizahatany, de répondre à des demandes. fa tena hoe mamaly antso a, mamaly fangatahana. Ils sont en train de jeter le filet Ary izy ireo a dia mandefa ny arato a, mandatsaka ny à arato travers le monde. eran'izao tontolo izao. Donc nous voyons combien le Seigneur a besoin d'ouvriers. Ary tena hitantsika hoe tena mila mpiasa ny tompo. Amen. Amen. Et que le Seigneur pourvoie dans son champ, Ary ny tompo anay a ny anome a ho an'ny taniny a, qu'il pourvoie en matière de serviteurs et de servantes, izy a no anome a mpanompo lahy sy mpanompo vavy. parce que nous voyons que c'est vrai qu'il y a les ministères qui sont très occupés, Satria hitantsika hoe tena feno ny fotoanandreo asa fanompoana, mais nous voyons aussi qu'il y a aussi des conférences de sœurs. fa hitantsika ihany koa hoe misy a fivoriam-bavaky ny vehivavy a. Donc le Seigneur veut élever aussi bien des frères que des sœurs. Dia ny tompo izany a tena hoe te hanangana lehilahy sy vehivavy. Mais il attend une disposition de notre cœur Fa tena hoe miandry a ny fahavononam-pontsika izy et une soif en chacun de nous, sy ny etaeta hany anatsika tsirairay avy. que nous nous laissons travailler par le Seigneur Hoe amelantsika ny tompo a hiasa ao anatsika afin qu'il puisse faire ce qu'il veut faire ahafahany a manao an'izay tiany atao pour chacun de nous. ho antsika tsirairay avy. Alors nous allons prendre notre Bible dans l'évangile de Jean. Dia andray ny baibolitsika isika ny filazantsara ny Jaona. Nous allons lire à partir le chapitre 21. Toko faraka amby roapolo. Jean 21, on va lire à partir du verset 14. Dia vakitsika manomboka amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, «
paie mes brebis. Jusqu'au verset 17. Tsaona toko faraky amby roapolo andiny faefatra amby folo. Izany no fanontelony nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany ireto? Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fahano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fandroany, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe, moa tiava ianao? Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fahano ary ny ondriko. Verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Suis-moi. Anjiny fahavalo amby folo. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia haninjitra ny tananao, ary olo-kafa no hanikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no lazainy anambarany fomba fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra, ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy, manaraha, dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin'ny tamin'ny fisakafoanana ka nanao hoe, tompoko, iza no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao inona izany fa ianao manaraha ahy ianao. Nous connaissons bien cette histoire. Fantatsika tsara ity tantara ity. Mais je voudrais rappeler une autre histoire. Fa te hampatsay tantara hafa avant de parler de ce cas. Mialohan'ny resantsika ity Nous zavatra nous iray ity. rappelons certainement du triple reniement de Pierre. Mino fa tadiditsika ny fandavan'ny Petera intelo any tompo. Lorsqu'on avait mis la main sur le Seigneur, Rehefa voasambotra ny tompo, alors les soldats romains sont venus vers Pierre dia tonga ary miaramila romanina nanantona an'i Petera. et lui ont demandé s'il faisait partie des disciples du Seigneur. Dia nanontany azy hoe izy ve dia isan'ireo mpianatry ny tompo. Et 3 fois, Dia intelo Pierre a renié. dia nandà intelo Petera. 3 fois, Intelo. il a dit non, je ne le connais pas. Hoy izy hoe tsy fantatro izy. Le Seigneur a été maltraité, Natao tsintsinina ny tompo, il a été crucifié, nomboana izy, mort et enterré. maty dia nalevina, Il est ressuscité des morts nitsangana tamin'ny maty. et il est venu vers les apôtres, Dia tonga teo amin'ny apôstôly izy, nanantony ny apôstôly. parmi lesquels Pierre. Dia tao anatin'ireo apôstôly ireo Et il a Petera. posé une question. Dia nametraka fanontaniana iray izy. Combien de fois? Impiry, 3 fois. intelo. Pierre a renoncé le Seigneur 3 fois. Petera dia nandà ny tompo intelo. Pierre a renoncé une seule personne, le Seigneur, 3 fois. Petera dia nandà olona ray dia ny tompo fa intelo. Et le Seigneur lui a posé une question 3 fois. Dia ny tompo nametraka fanontaniana taminy anankiray intelo.
Au début, Pierre a répondu très simplement. Tamin'ny voalohany Petera dia namaly tsotra. Il a dit, oui, je t'aime, Seigneur. Ie, tiako ianao tompo a. Et puis une deuxième fois, Dia fandroany a. Seigneur, tu sais que je t'aime. Ianao malala fa tiako ianao tompo a. Et puis une troisième fois, la même question. Dia fanontaniana fanotelony a. Fanontaniana iray mitovy amin'ny fanotelony. Pierre s'est dit, là, ça devient vraiment très sérieux. Dia ozy izy Petera hoe ay tena lasa matotra be izany a. Mais la réponse de Pierre a été toujours la même. Fa ny valitenin'ny Petera dia nitovy foana. Oui, je t'aime, Seigneur. Hoe tiako ianao tompo. Le Seigneur a donné à Pierre Ny tompo a dia nanome an'i Petera de renouveler 3 fois sa consécration. hoe hanavao intelo a ny fanoloran-tenany. Comme il a renié le Seigneur 3 fois, Tahaka ny hoe nandavany an'ny tompo a intelo a. le Seigneur lui a donné l'occasion de se repentir et de renouveler sa consécration 3 fois. Dia nomeny tompo fotoana izy a intelo a hibebahany a sy hanavaozany Le fanoloran-tenany. nombre de fois qu'il avait renié le Seigneur. Mitovy a tamin'ny isan'ny fandavany an'ny tompo. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit à chaque réponse? Dia inona no lazain'ny tompo azy a isaky ny valim-panontaniany. Premièrement, au verset 15, Voalohany a eo amin'ny andiny fahatimy amby il folo a a, dit « paix mes agneaux ». fahano ny ondrikeliko. Les agneaux. Ny ondrikely. Voilà. C'est bien traduit en malgache. Voadika tsara izy amin'ny teny malagasy Les a. agneaux, ce sont les petits des brebis. Ny ondrikely. Mais dans le verset Zanak'ondry. 16 Fa eo amin'ny andiny fahaenina amby folo a et 17, sy ny andiny fafito amby folo il a dit « paix mes brebis ». dia hoy izy hoe andraso ny ondriko. 2 fois, il demande à Pierre de paître les brebis. Indroa izy a no niteny tamin'ny Petera hoe andraso a ny ondriko. Mais une fois, il a dit de paître les agneaux. Fa indray mandeha izy no niteny hoe fahano a ny ondrikeliko. C'est quoi les agneaux? Inona ny ondrikely na zanak'ondry a? Ils sont petits. Mbola kely. Ce sont certainement les nouveaux convertis. Reo a izay vao niova fo. Ils n'ont pas encore atteint la maturité. Mbola tsy tonga any amin'ny famatorana izy ireo. Ils ont besoin de lait. Mila ronono izy. Ils posent moins de problèmes. Ary tsy dia misy olana ny amin'izy ireo. Un enfant, il se contente de ce que ses parents font ou lui donnent. Ary ny zaza dia mionona amin'izay omeny ny ray aman-dreny azy. Mais les brebis, ça devient un peu compliqué. Fa ny ondry a dia misaritsarotra kokoa. Il faut beaucoup plus d'attention. Mila fijerena bebe kokoa. Et c'est pour cela, je pense, Dia que zay le Seigneur a mahatonga répété « paix mes brebis, paix mes brebis ». dia zay mampatonga mieritreritra hoe zay nahatonga ny teny ny tompo namerina hoe fahano ny ondriko a andraso ny ondriko. Lorsque le Seigneur a demandé à Pierre s'il l'aimait, Rehefa nanontany an'i Petera ny tompo hoe tia ny tompo ve izy le Seigneur a répondu « paix dia mes agneaux et brebis ». dia hoy ny tompo taminy hoe fahano a na andraso a ny ondrikeliko a Qu'est-ce que sy nous ny pouvons ondry. comprendre par là? Inona ny azontsika takarina ao Ce que nous pouvons anatin'izany? comprendre, c'est que aimer le Seigneur, ça veut dire prendre soin de son troupeau. Ny dikan'izany a hoe tia ny tompo a dia mikarakara ny andian'ondry. Aimer le Seigneur, ce n'est pas le servir. Ary ny tia ny tompo a tsy hoe manompo azy fotsiny. Aimer le Seigneur, c'est prendre soin de son troupeau. Fa ny mitia ny tompo a dia ny mikarakara ny ondriny. Nous verrons la parole de Dieu qui démontre cela. Dia hitantsika ny tenin'Andriamanitra izay maneho an'izany. Donc si nous disons que nous aimons le Seigneur, Dia raha ohatra isika ka miteny hoe tiantsika ny tompo a, nous avons besoin de prendre soin du peuple de Dieu. dia mila isika mikarakara ny vahoaka an'Andriamanitra. Aimer le Seigneur, Tia ny tompo a c'est paître le troupeau. dia mamahana ny ondry. Je disais donc qu'on peut servir le Seigneur sans pour autant l'aimer.
dia efa niteny aho nisy fotoana nyteny hoe mety afaka manompo any tompo isika nefa tsy tia ny tompo. Nous connaissons la parabole des talents, Fantatsika ny fanoharana momba ny talenta qu'il y a des serviteurs, 3 types de serviteurs. hoe nisy karazana mpanompo anankitelo. Le premier, on lui avait donné 10 talents, Ny iray nomena talenta 10 il les a exploités, dia nampiasainy le il izy a obtenu 10 autres. dia nahazo 10 hafa izy. Le second, on lui a donné 5 talents, Le faharoa nomena talenta 5 izy il les a exploités dia nampiasainy le izy et il a produit 5 autres. dia niampy anankidimy ny talenta. Et le dernier, on lui avait donné 1 talent Fa ny anankiray nomena talenta ray izy et il l'a caché, dia nafeniny il ne l'a pas naleviny exploité. tsy nampiasainy. Qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à ces gens-là? Dia inona lazainy tompo momba an'ireny olo ireny? Nous allons dans Matthieu chapitre 25. Dia isika maky Matthieu 5:20. Matthieu 25, on va lire seulement, on ne va pas lire tout le passage, mais la réponse que le Seigneur a donnée à ses serviteurs. Tsy ovakitsika izy rehetra fa ny valiteny izay nomeny tompo tamin'ireo mpanompo ireo. Matthieu 25, on va lire du verset 21 à 23. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur dit, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et le dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait... Non, c'est bon. Jusqu'à 23. Peuple malagasy ary noho ny ela dia tonga ny tompony ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany ary noho nanantona ilaina indray talenta 10 dia nitondra talenta 10 koa izy ka nanao hoe tompoko talenta 10 no natolotra ao ahy indro nahazo tompony talenta 10 koa aho hoy ny tompony taminy tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendraiko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao ary noho nanantona koa ilaina indray ny talenta 2 dia hoy izy tompoko talenta 2 no natolotra ao ahy indro nahazo tompony talenta 2 koa aho hoy ny tompony taminy tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendraiko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Donc je dois faire un rectificatif, c'était 5 talents et 2 talents. Itsiko kely nanome talenta 10 sy talenta 2 ny tompo. Alors, au premier, qu'est-ce que le Seigneur a dit, le verset 21? Inona ny tenenin'ny tompo tamin'ilay voalohany Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Celui à qui on avait donné 2 talents, ilay nomena talenta 2 le Seigneur lui a dit la même chose. dia zay ihany koa no lazainy tompo taminy. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky. Donc le fait d'avoir reçu des talents rehefa hoe nandray any talenta et les avoir exploités, dia nampiasaina le izy, ça a rendu le maître fier. dia tena hoe nampifaly nampireharea ny tompo. Le Seigneur nous a tous donné des talents. Ny tompo dia namey atsika rehetra talenta. Peut-être nous savons chanter, mety hoe mahay mihira isika, jouer à des instruments, mety hoe mahay mitendry, peut-être faire des évangélisations, mety hoe mahay mitory teny, prendre soin de la tia salle. filazantsara,
prendre soin de la salle de la réunion. mety hoe mikarakara ny trano fivoriana Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire pour servir le Seigneur. be dia be any zavatra azontsika atao ho fanompoana ny tompo Peut-être nous servons par nos finances mety hoe manompo isika any amin'ny volantsika et un jour nous aurons la récompense de ce que nous faisons pour servir le Seigneur. dia andray andro antsika dia andray ny valipiti ny amin'izay fanompoana nataontsika ho an'ny tompo Nous croyons qu'un jour le Seigneur nous dira c'est bien, bon et fidèle serviteur, dia mino isika hoe indray andro any ny tompo dia teny amintsika hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky entre dans le repos. midira amin'ny fifalian'ny tomponao C'est notre espérance à tous. Amen. ary izay ny fanantenantsika rehetra amen Parce que nous exploitons ce que le Seigneur nous a donné. satria isika dia mampiasa izay nomeny tompo atsika Mais je voudrais que nous regardions un autre cas. fa ndao isika hijery tranga hafa Dans Matthieu 24, matio antoko faefatra amby roapolo à partir du verset 45. dia manomboka amin'ny andininy fa 5:50. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsainy izay notendren'ny tompony feno mpanompony mba hanome azy anina amin'ny fotoana sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hita azy manao izany lazaiko aminareo marina tokoa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Andiny fahavaloambefapolo fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe mahatrela ny tompoko ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpamamo dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany dia ho tapandro izy ka homeny anjara any amin'ny mpiatsara velatsy ary any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroany ify. Alors ceux qui ont exploité leur talent, reo izay nampiasa ny talentany le Seigneur a dit, dia zao lazainy tompo c'est bien, bon et fidèle serviteur. hoe mpanompo tsara sady mahatoky Parce qu'ils ont exploité leur talent. satria izy ireo dia nampiasa ny talentany Ils ont servi le Seigneur. nanompo ny tompo izy ireo Mais ici, on a un autre cas. fa eto indray tsika dia misy tranga hafa On ne parle pas d'un bon et fidèle serviteur, tsy miresaka eto hoe mpanompo tsara sy mahatoky mais on parle d'un serviteur fidèle et prudent. fa miresaka mpanompo mahatoky sy mana-tsaina Et je voudrais que nous soulignions cela. ary tiako raha tsy piatsika izay C'est quoi un serviteur fidèle et prudent? inona ny atao hoe mpanompo mahatoky sy mana-tsaina? Le serviteur fidèle et prudent, il a été fidèle avec les talents qu'on lui a donnés. ilay mpanompo mahatoky sy mana-tsaina dia nahatoky izy tamin'ny talenta izay nomena azy Il a servi le Seigneur nanompo ny tompo izy fidèlement, tamin'ny fatokiny mais plus encore, fa mihoatra il an'izay était prudent. dia nanan-tsaina izy na hoe malina izy Dans quelle mesure est-ce qu'il était prudent? ary ny tamin'ny fomba manao ahoana La parole de Dieu nous dit zao lazainy tena qu'il a donné la nourriture au temps convenable au peuple de Dieu. hoe nanome hanina amin'ny fotoana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra C'est-à-dire, izy il ne suffit pas seulement de servir le Seigneur, zany hoe tsy ampy fotsiny hoe manompo ny tompo mais nous avons besoin d'être prudents. fa tena hoe mila manan-tsaina isika C'est-à-dire donner la nourriture, prendre soin du peuple de Dieu. zany hoe ny manome sakafo na mikarakara ny vahoaka C'est là an'Andriamanitra la question que le Seigneur avait posée à Pierre. ary izay ny fanontaniana napetraky ny tompo tamin'ny petera M'aimes-tu?
tiava ianao Si tu m'aimes, raha tia paie ianao mes agneaux. dia fahany ny Si ondrikeliko tu m'aimes, raha tia ianao paie mes brebis. dia fahany ny ondriko Si tu m'aimes, raha tia ianao pourvois aux besoins de mon peuple. dia omeo a izay ilain'ny vahoakako. Amen. Amen. Voilà le serviteur fidèle et prudent. Ary izay a ilay mpanompo a matoky a sy manatsaina Il s'occupe du peuple de Dieu. mikarakara izy a ny vahoakan'Andriamanitra. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont plein de blessures dans le cœur, Tena betsaka ny vahoakan'Andriamanitra izay misy ratra ny anatin'ny fon'izy qui sont ireo blessés, izay voaratra qui sont chagrinés, izay malahelo qui ont des problèmes izay manana olana et ils ne savent pas où aller. dia tsy hain'izy ireo hoe aiza izy no tokony Ils ne andeha, savent pas vers qui se tourner. tsy fantany hoe iza no andeha itotiany. Ils gardent des blessures pendant plusieurs années. Tena hoe miazona izay ratra an'izay izy mandritra ny taona maro. Qui va prendre soin d'eux? Dia iza no hikarakaran'izy Qui ireo, va les encourager? iza ny ampahery an'izy Qui ireo, va penser leurs blessures? ary iza no hikarakara ny ratran'izy ireo. Ce sont ceux qui aiment le Seigneur. Ireo a izay tia ny tompo. Si nous aimons le Seigneur, Ary raha ohatra tsika ka tia ny tompo a, nous devons nous sentir concernés par cet appel du Seigneur, dia tokony a mahatsapa-tena hoe voakasika izany antso ny tompo izany isika. qui dit que si nous aimons le Seigneur, Izay milaza hoe raha tia ny tompo isika nous prendrons soin des uns et des autres. dia hifampikarakara isika. L'Église, c'est la maison du Seigneur. Ary ny fiangonana no tranon'ny tompo, C'est là où nous nous servons les uns les autres. ary eo a no hifanompontsika tsirairay. Dans une bergerie, Ao anatina tranon'ondry a il peut y avoir des brebis grasses, dia mety misy a ondry matavy ao a, bien nourries, tena hoe misakafo tsara, et des brebis maigres. dia misy a ondry a mahi. Et parfois, il est possible Des de gens trouver des brebis grasses Dia indraindray a mety mahita isika hoe ondry matavy tsara qui écrasent les maigres, dia manitsaka ilay ondry mahi, qui cognent les faibles, izay mandona ny malemy, parce qu'ils ont un territoire qu'ils veulent protéger. satria izy ireo any dia manana toerana izay tiany ao arovany. Et où iront ces brebis chétives? Dia ho aiza izany ondry izany? Oui, c'est bien ça. Ho aiza ireo ondry mahi ireo? C'est pour cela que la parole de Dieu nous encourage Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra mampahery atsika à nourrir le peuple de Dieu, hoe amahana ny vahoakan'Andriamanitra, à prendre soin du peuple de Dieu. hikarakara ny vahoakan'Andriamanitra. Il y a ceux qui ont donc des blessures. Misy andreo izay miaritra ny ratrany a, Nous avons le devoir et la responsabilité, chacun de nous, dia manana didy sy andraikitra isika ny tsirairay avy amintsika de penser les blessures, mba hikarakara an'izany ratra izy, d'encourager les frères et les sœurs. ampahery andreo rahalahy sy anabavy a. Parfois, nous pouvons nous protéger en disant non, ça c'est ma vie. Indraindray isika dia miaro ny tenantsika dia miteny hoe aha ohatr'izao ny Je ne fiainako a. suis pas en train de dire que on doit fouiner dans la vie personnelle des uns et des autres, Za akory tsy miteny a dia hisavasava ny amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izany a, mais nous avons besoin d'avoir une disposition de cœur, fa tena hoe mila manana fovonina de isika manifester de l'amour envers nos frères et nos sœurs, hoe aneho fitiavana ao amin'ny rahalahy sy ny rahavavintsika, de savoir qu'est-ce qui sort de notre bouche. ary ahafantatra hoe inona no mivoaka amin'ny vavantsika. Est-ce que ce que je suis en train de dire, je suis en train de construire ou de détruire? Hoe ny zavatra teneniko ve a manangana sa mamotika? Est-ce que je suis en train de guérir ou bien est-ce que je suis en train
de faire des blessures dans les cœurs. hoe za ve manasitrana sa vao may manisy ratra any anatin'ny fo. Il est facile de regarder la vie d'un frère ou d'une sœur. Tena mora ny hoe mijerina fiainana rahalahy na ranabavy a. Mais personnellement, je pense Fa za manokana dia mieritreritra que si nous aimons réellement le Seigneur, hoe raha tena tian'ny tompo marina isika, nous aurons sujet à nous examiner personnellement dia manana antony tsara tsika tena hoe hijerentsika ny andiniantsika ny et de tenantsika voir, manokana. est-ce que je suis en train de servir? Dia hijery hoe manompo ve aho a? Ça c'est bien. Tsara zay. C'est le bon et fidèle serviteur. Zay a le mpanompo tsara sady matoky a. Mais est-ce que je suis en train de construire avec le Seigneur? Fa za ve a miara-manangana amin'ny tompo, Ou bien je sers, mais je détruis? sa hoe za manompo a fa mandrava manapotika. Nous tous, nous sommes susceptibles de faire cette erreur. Nous tous. Tsika tsirairay avy a dia mety a afaka manao an'izany fahadosoana zany a, D'une manière ou d'une autre. na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba Nous ahoana. pouvons avoir des paroles non contrôlées Indraindray tsika miteniteny a tsy voahevitra qui, au lieu d'édifier, raha tokony hoe hampandroso a, nous détruisons la foi et la vie d'un frère ou d'une sœur. dia lasa manapotika isika na mandrava ny fiainan'ny rahalahy na ny Mais le Seigneur nous anabavy. demande, m'aimes-tu? Fa ny tompo a dia manontany antsika hoe tia va ianao? Paix mes brebis. Fa anao ny ondroko. Ceux qui sont blessés, Ireo izay maratra, ceux qui sont découragés, ireo izay kivy a, ceux qui sont abattus, ireo izay mitanondrika, donne-leur de l'espoir. omeo a fanantenana izy ireo. Il y a des gens, frères et sœurs, qui sont persécutés dans les foyers où ils se trouvent, dans leur maison. Raha lasana bavy a misy a ireo izay voahenjika ao amin'ny tokantrano izay misy an'izy ireo, Parce qu'ils ne suivent pas la tradition, satria izy ireo a dia tsy manaraka ny fomban-drazana, parce qu'ils parlent toujours de la croix. satria izy ireo dia miresaka foana ny azo fijaliana. Mais je veux bien croire Fa tena te ino a que ces frères et ces sœurs hoe ireo raha lasana bavy ireo ne sont pas encore persécutés à l'église, tsy hoe mbola voahenjika koa izy ireo aty anatin'ny fiangonana, qu'ils ne sont pas encore blessés à l'église. tsy hoe mbola voaratra ihany koa izy ireo aty amin'ny fiangonana. Parce que dans de telles situations, Satria ao anatina toe-javatra tahaka an'izany a, ces frères peuvent aller jusqu'à dire non, je ne veux pas aller à l'église. mety ho tonga hatraminy hoe hiteny izy ireo hoe za tsy te ho any am-piangonana. Où est-ce qu'ils iront? Dia aiza ary no alehan'izy ireo? C'est très important que nous sachions à quoi le Seigneur nous a appelés. Dia tena zava-dehibe ny atakarantsika hoe inona no ny antsony tompo Le atsika. Seigneur nous a appelés pour nous soutenir les uns les autres. Ny tompo a dia ny antso atsika mba hifanohana atsika. Je ne suis pas parfait. Zany tsy tanteraka Personne n'est parfait. ary tsy misy tanteraka. Je suis capable de blesser un frère ou une sœur. Mety mitsy hoe mandratra rahalahy na anabavy Et j'ai a, besoin de m'examiner. dia mila mandinika ny tenako a, Et mon frère ou ma sœur, dia ny rahalahiko ny ananabaviko a, si jamais je l'ai blessé, raha ohatra hoe nandratra an'izy ireo a, il doit avoir la liberté de venir me parler. dia tokony afaka manana fahalalahana izy a manantona Nous dia sommes miresaka frères et sœurs. satria ampirahalahy sika Je ne mpirahavavy parle pas de moi seulement. tsy miresaka anah rery Je a, parle de nous tous. fa miresaka atsika Ayons la rehetra. liberté de nous approcher les uns les autres. Andao isika hanana fahalalahana hifanantona. Ne va pas parler à Tsuri Tsy hoe ndana miresaka amin'ny tsiory a, si tu as un problème contre moi. raha manana olana ny amiko ianao. Je suis ton frère, je suis votre frère. Fa za dia rahalahinao a, Tu as un problème avec Fali. manana olana amin'ny faly Ne viens ianao. pas me parler. Dia aza zany Va anantonanao voir faly et fa parle mandehana lui. manantona ny faly. C'est ton frère, c'est ta sœur. Fa rahalahinao izy a, anadahinao izy. Et moi, je crois. Dia za mino a, Moi, je connais ses frères. fantatro ireo rahalahy ireo.
je crois qu'ils vont s'humilier s'ils ont tort et ils vont demander pardon. dia fantatro hoe raha ny tena nisy fahadisoana dia hanetry teny izy ireo dia hifony. Parfois, on peut se faire une image extérieure Indraindray tsika dia manao endrika ivelany sur un frère, sur une sœur, amina rahalahy na anabavy une image erronée. sary izay tsy izy. La semaine dernière, on a parlé de l'église, de la première église, Tamin'ny herintsika dia niresaka ny momba fiangonana voalohany où tous les chrétiens, ils étaient d'un même cœur et d'une même âme. hoe ny kristianina rehetra dia tanaty fo iray sy fanahy iray. Frères et sœurs, c'est ça notre plus grand combat. Ary izay ny adintsika lehibe indrindra raha C'est lasana notre bavy. c'est notre plus grande préoccupation. Ary izay no tokony zavatra ho eritreretintsika Ce betsaka que nous indrindra soyons tous un. mba hoe ho iray isika rehetra Que nous ayons un seul cœur, une seule âme. dia hoe hanana fo iray isika hanana fanahy iray. Si nous ne sommes pas disposés à parvenir à cela, Fa raha tsy vonona isika no nous tonga ne amin'izany serons que des hypocrites religieux. dia lasa ampiatsara velatsia sy ao amin'ny fombafomba-pivavahana isika. Soyons simples. Fa andaontsika tena ho L'évangile, tsotra. c'est la simplicité. Ny filazantsara dia Je n'ai fahatsorana. pas besoin de me faire des idées sur un frère ou sur une sœur. Ary izany dia tsy mila manamboatra sara eo an-tsaiko ny momba na rahalahy C'est na mon frère, anabavy c'est ma sœur. fa rahalahiko iny Et je dois anabaviko iny prendre soin de lui. dia mila ou d'elle. mikarakara azy Il a ses faiblesses, manana ny il a fahalemena ses izy manquements, manana ny tsy fahalemena il izy n'est pas parfait comme moi. tsy tanteraka izy tahaka ihany Parce que koa moi, je me comprends. satria za dia mahazo any tenako Et je veux qu'on me comprenne dia tiako raha ahazo ahy ihany koa ny hafa de la même manière. tahaka an'izay. Je dois comprendre mon frère ou ma sœur Tokony hoe mahazo ny rahalahy sy anabavako koa tahaka ny hoe tiako pour pouvoir prendre soin de lui. hitiavako hoe azon'izy ireo mba ahafahako mikarakara azy. Autrement, Fa raha tsy izay nous serons pleins de connaissances. dia lasa ho feno fahalalana fotsiny sika. Nous connaissons la Bible, Fantatsika ny nous baiboly connaissons l'Évangile, fantatsika ny mais ça va filazantsara rester une connaissance intellectuelle. fa tena hoe hijanona fahalalana ara-tsaina fotsiny. Nous aurons de l'expérience Anana trakeva isika dans le service du Seigneur, eo amin'ny fanompona ny mais tompo devant le Seigneur, fa eo anatrehan'ny tompo nous serons complètement nuls. dia tena hoe tsy misy dikany isika. Pourquoi? Satria maninona Parce que nous ne regardons pas nos frères et nos sœurs comme nous nous regardons nous-mêmes. satria isika dia tsy mijery ny rahalahintsika tahaka ny ijerevantsika ny tenatsika. Paître les brebis du Seigneur, Mamana ny ondron'ny tompo c'est leur donner à manger, dia hoe manome sakafo azy ireo, c'est-à-dire pourvoir à leurs besoins. izany hoe manome izay ilain'izy ireo. Et ces besoins ne sont pas que financiers et matériels, Ary izay zavatra ilain'izay tsy voatery hoe ara-bolana ara-materialy les besoins dans l'esprit. fa tena hoe zavatra ilaina ao Si amin'ny je fanahy. remarque qu'un frère ou une sœur a chuté, Raha ohatra ka mahita hoe misy rahalana na je ne vais bavy pas monter sur latsaka le toit lavo dia tsy hoe hiakatra eny an-tafotrano et crier à tout le monde. dia hitabataba amin'ny olona rehetra Je dois m'approcher de lui fa mila manantona azy ou d'elle manantona azy et lui dia parler. miresaka aminy Frère, j'ai vu telle chose. hoe rahalahy nahita zavatra otr'izao Je voudrais te parler pour t'encourager. dia te hiresaka aminao ampahery anao Je veux t'aider te hanampy anao parce que tu es mon frère, satria rahalahiko parce ianao que tu es ma sœur. satria anabaviko C'est ianao ça l'église, frères et sœurs. dia izay fiangonana rahalahy sy Ce n'est pas anabavy venir le dimanche ici. tsy hoe tonga fotsiny rehefa alahady C'est plus que ça. fa tena hoe mihoatra an'izay. L'église, c'est une famille. Fa ny fiangonana dia ankonana C'est la famille de Dieu. ankonan'Andriamanitra. Revenons dans Jean chapitre 21. Ndao isika hiverina ao amin'ny Jaona toko faha 20. Alors, au verset oui, on va dire, donc après que le Seigneur ait demandé à Pierre s'il l'aimait Tao aorianany nanontaniany tompo azy hoe tia ny tompo ve Petera et qu'il lui a dit de s'occuper des brebis,
et des agneaux. Niteny taminy izy hoe karakarao anafany ny ondry a. Et il a dit une chose très importante. Dia nisy zavatra tena zava-dehibe lazainy Il a dit, Pierre, suis-moi. hoe manara ahy, Petera manara ahy. Tu prends soin des brebis Ianao a mikarakara ny ondry et tu me suis. dia manaraka ahy ianao. Mais cela n'a pas suffi pour Pierre. Fa tsy ampy a tamin'ny Petera izay a. Avant d'aller plus loin, on va revenir au verset 18, 21-18. Alohany andehanantsika lavidavitra dia Donc hiverina après amin'ny avoir dit 5:20 isika. à Pierre de prendre soin des brebis, le Oh. Seigneur a dit ceci à Pierre. Verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et tu auras, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il dit, suis-moi. Andinin'ny 19 any tao aorianany tenenan'ny tompo hoe karakarao ny ondry dia zao lazain'ny tompo lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao dia nitsikina ka nandeha tamin'izay tianao fa rehefa antitra kosa ianao dia haninjitra ny tananao ary olo-kafa no hanikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao ary izany no nolazainy anambara ny fomba ny fahafatesany izay ankalazany an'Andriamanitra ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy manara ahy. Donc il a fait une déclaration que Pierre n'a pas supportée. C'était dur, une tranche dure à avaler. Nanao fanambarana ny tompo izay mafy tamin'ny Petera nanaiky an'izay. Il a dit, Pierre, toi quand tu étais jeune, hoe Petera tamin'ny fony mbola tanora ianao a tu allais où tu voulais. dia nandeha tamin'izay tianao Mais quand tu seras vieux, fa rehefa antitra kosa ianao tu n'iras pas là où tu voudrais y aller. dia tsy hoany amin'izay toerana tianao alentsony ianao Tu ne feras pas tout ce que tu veux faire. tsy hanao an'izay tianao atao tsony ianao. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire à Pierre? dia inona lazain'ny tompo tamin'ny Petera Pendant que tu étais jeune spirituellement, hoe taminy ianao mbola tanora pendant que ara-panahy tu n'avais pas encore mûri, taminy ianao a mbola tsy matotra tu prenais tes propres décisions. dia nandray ny fanapahan-kevitrao manokana ianao Tu allais dans tes voies, nandeha tany amin'ny lalanao ianao tu faisais ce que tu voulais. nanao an'izay tianao atao ianao C'est ta vie. fiainanao Ça, c'est ma vie. fiainako Personne ne doit entrer dans ma vie tsisy olo afaka miditra amin'ny parce fiainako que c'est ma vie. satria fiainako le izy. Ça, c'est l'attitude d'un enfant. Zany ano atao hoe toetra na zazakely. Mais quand tu auras grandi, fa rehefa antitra kosa ianao a dans l'esprit, zany hoe alehibe ao amin'ny tu ara-panahy ne feras rien sans avoir consulté d'abord le Seigneur. tsy hanao ninina ianao a raha tsy efa nanontany tompo. Tu chercheras toujours le cœur du Seigneur. Tena hoe tady ny fony tompo foana ianao. Et quand tu vas chercher le cœur du Seigneur, dia rehefa mandeha mitady ny fon'ny tompo dans ianao toutes tes décisions, any amin'ny fanapahan-kevitra le rehetra Seigneur te dira des choses dia hiteny zavatra aminao ny tompo qui sont opposées au désir de ton cœur. mifanohatra amin'izay a fanirian'ny fonao. Et là, parce que tu as mûri, tu as grandi, dia satria eo ianao a dia efa ny matotra ianao ny alehibe ianao tu vas prendre ta croix dia andraina sy fijalianao ianao et suivre le Seigneur. dia anaraka ny tompo. Le Seigneur va t'amener là où tu ne veux pas y aller. ary ny tompo a ny tondra anao a any amin'izay tsy tianao. Le Seigneur va te conduire sur un chemin qui est contre ton plan et ta volonté. Ny tompo a ny tondra anao any amin'ny lalana izay mifanohatra amin'ny drafitrao a Le Seigneur est en sitraponao. train de parler à Pierre Ny tompo a dia miresaka amin'ny Petera pour lui dire, mba quand milaza tu taminy vas mûrir hoe rehefa mematotra dans ianao ta relation avec moi, amin'ny fifandraisanao amiko tu apprendras que dans toutes choses, dia hianatra ianao hoe amin'ny zavatra tu vas rehetra chercher mon cœur. dia hitady ny foko ianao. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'après il a dit, suis-moi. Dia tao aorianan'izay izy no niteny hoe manara ahy.
Parce qu'en me suivant, satria rehefa manaraka tu ne vas pas y aller là où tu veux y aller. dia tsy andeha any amin'izay tianao aletsony Mais tu ianao iras là où je veux te conduire. fa andehanao any amin'izay tiako hitondrana anao. Tu ne feras pas ce que toi tu veux faire, Ary tsy anao ianao a zay tianao atao mais tu feras ma volonté. fa anao a ny sitrapoko ianao. Ça veut dire tu n'es plus jeune, Midika izany hoe tsy tanora tu ntsony as ianao mûri fa ny matotra ianao parce que tu me suis. satria ianao a manaraka. Donc, et le Seigneur nous a dit, Dia ny tompo a milaza si amintsika quelqu'un veut me suivre, raha misy tanaraka azy qu'il renonce à lui-même, aoka izy andany qu'il tenany renonce son plan, andany drafiny sa volonté, ny sitrapony qu'il me cherche hitady et ahy qu'il me suive. dia hanaraka C'est ahy. une croix qu'il faut porter. Dia tena hoe azo fijaliana Parce mila que je hoentina dois me izany dépouiller de moi-même satria tena mila manafoana ny amiko et a me revêtir de Christ dia mitafy any Kristy et accepter sa volonté. dia manaiky ny Même sitrapony si c'est pas, même si ça me satisfait pas, na dia hoe tsy mahafapo ahy ary même zany si c'est pas pour mon plaisir. na dia tsy amin'ny zavatra tiako ary zany. Bien souvent, on peut mettre le Seigneur en second plan. Indraindray isika dia mametraka ny tompo a ho amin'ny faharoa. Nous avons nos plans, nos projets. Manana ny tetikasantsika isika ny drafintsika Nous faisons tout ce que nous voulons, manao izay tiantsika atao rehetra selon notre isika propre pensée, araky ny fahatakarantsika selon nos propres désirs, araky ny faniritsika selon ce que nous pensons que c'est bon pour nous. araky ny fieritreretantsika hoe tsara ho atsika. Et quand on est confronté à un problème, Dia rehefa manoloana olana amin'izay isika on cherche Dieu. dia mitady an'Andriamanitra isika. Quelle est la volonté de Dieu? Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Priez pour moi. Mivavao anahy. Où sont les anciens? Aiza ny olona? Dieu nous invite, Seigneur, frères et sœurs, Ny tompo a dia mianjo atsika alasana Agrandir. bavy a mba hitombo, à le chercher, hitady azy à ne prendre aucune décision, ary tsy handray à ne fanapahan-kevitra, prendre aucune disposition, tsy handray sans fanapahan-kevitra d'abord chercher d'abord le cœur du Seigneur. raha tsy mitady a ny fon'ny tompo. Le Seigneur, il a toujours un mot à dire dans notre vie. Ary ny tompo a dia manana teny foana ambara eo amin'ny C'est fiainantsika. lui qui a dit, je connais les projets que je formule pour vous. Ary izao no lazainy hoe fantatro a izao mahalala ny hevitra heverana anareo, Des projets de bonheur et non de malheur. ary hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Donc à mesure que nous croissons dans Dia le zany Seigneur, hoe arakaraky ny tombontsika ao amin'ny tompo a nous passons du stade de brebis dia miala itsika any amin'ny zanak'ondry atsika en berger. dia tonga ondry Parce que nous mûrissons. satria mematotra Nous connaissons isika le cœur du Seigneur. mba fantatra ny fon'ny tompo itsika, Nous connaissons le plan du Seigneur. fantatsika ny dravitra ny Nous tompo, cherchons toujours le Seigneur. tena hoe mitady ny tompo Et foana là, le isika. Seigneur nous appelle en ce moment-là à le servir, Dia ny tompo a no miantso atsika amin'izay à fotoana izay prendre hanompo soin azy les uns des autres. dia hifampikarakara Ça atsika ne veut pas tsirairay. dire qu'on est parfait, Izany akory tsy midika hoe tanteraka isika, mais on a une attitude fa tena hoe manana toetra de isika, soumission. toetra manaiky, On se soumet au Seigneur. hoe manaiky ny tompo. La soumission n'est pas une apparence extérieure. Ary ny fanekena dia tsy endrika ety ivelany, La soumission est un état de cœur. fa ny fanekena dia toe-po, On se soumet manaiky contre notre propre volonté. mifanohatra amin'ny sitrapontsika. On se soumet. Manaiky On ne se soumet pas pour être vu. tsy hoe manaiky mba ho hita, On ne se soumet pas pour faire semblant. tsy hoe manaiky mba modimody endrika ivelany Mais on a une disposition de cœur fa tena hoe manana fovonina, de soumission. fo manaiky. Même si cela ne nous plaît pas, Na dia hoe tsy mahafaly atsika ary le Seigneur à Gethsémane, ny tompo atao Getsemane il a dit, Père, dia izao no lazainy hoe ray eo, retire de moi cette coupe. esory amiko ity kapoaka ity.
Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. nefa aoka tsy ny sitrapoko a fa ny sitraponao. Si c'était sa propre volonté, Satria raha ny sitrapony a il n'irait pas à la croix. dia tsy nandeha teny amin'ny hazo fijaliana izy, Mais il a agi contre sa propre volonté humaine. fa tena ny hoe nietsika izy amin'ny fanohatra tamin'ny sitrapony amin'ny Nous pouvons maha-olombelona azy. arriver dans de telles situations. Mety misy fotoantsika tonga any amina toejavatra ohatr'izany, Dans une situation où nous ne voulons pas. toejavatra hoe tsy tiantsika, Mais parce que la soumission est dans notre cœur, hoe tsy te hanao an'izany itsika fa noho ny eo anatintsika ilay fanekena, on ne murmure pas. dia tsy momonina isika. Amen. Amen. La soumission, frères et sœurs, ce n'est pas pour le troupeau seulement. Ary ny fanekena dia tsy natao ho an'ireo ondry fotsiny a, La soumission, elle est à tous les niveaux. fa ny fanekena dia amin'ny ambaratonga rehetra. Au niveau où nous sommes, Eo amin'ny toerana izay misy anay, amin'ny nous nous ambaratonga izay misy soumettons anay les uns a, les autres. dia mifanaiky izahay. Nous nous soumettons. Mifanaiky izahay. Parce que nous appartenons à un corps, Satria izahay dia ao anatina tena iray a, le corps des anciens. tenan'ny loholona, Nous nous soumettons à ce corps des anciens. dia manaiky a ny tenan'ny loholo io izahay. Mais il n'y a pas que le corps des anciens. Fa tsy hoe ny tenan'ny loholona Il ihany y a akory, l'équipe apostolique. fa mbola misy koa ny ekipa apostolika. Nous sommes soumis à ce corps, à cette équipe apostolique. Dia mbola manaiky ihany koa izahay ao mba ny fanekena io a, asa fanompoana apostolika io. C'est très important, frères et sœurs. Ary tena zava-dehibe raha lasanabavy a, Pourquoi est-ce que nous devons nous soumettre à tout cela? hoe fa maninontsika no tokony manaiky an'izay rehetrarehetra izay. Je répète pour qu'il n'y ait pas une incompréhension. Averiko a mba tsy hisy ny hoe tsy fahatakarana na tsy fahazahoana. La soumission est une disposition de cœur. Ny fanekena dia fahavonona-po, Personne ne reçoit l'ordre de personne. ary tsy misy hoe izaniza manaikibaiko ny izaniza akory. C'est pas qu'il y a le corps, il y a l'équipe apostolique qui nous donne des ordres et on exécute. Tsy hoe eo akory ny ekipa apostolika a dia mametraka baiko a dia manatateraka isika. Où il y a le corps des anciens, ils nous obligent, ils nous imposent une chose et on exécute. Na hoe eo a ny tenan'ny loholona dia manome baiko a dia manatateraka Nous isika. travaillons dans une mutuelle, dans une soumission mutuelle. Fa tena hoe miasa ao anatina fifanekena amin'ny tsirairay Et avy. nous nous sentons en sécurité. Dia lasa misy a matsapa fandriam-pahalemana. Parce que s'il nous arrive de tomber, Satria raha misy fotoana lavo a, s'il nous arrive de faire des erreurs, raha misy fotoana manao fahadisoana, nous avons des frères qui sont là dia misy a rahalahy izay eo a pour nous aider à nous relever, izay manampy a dia pour manangana, nous encourager. ampahery. Et personne ne sent la pression de personne. Dia tsisy a nizaniza hoe matsapatsindra avy amin'nizaniza. Mais nous sentons le cœur des frères. Fa tena hoe matsapa ny fondralahy, Nous nous sentons protégés. tena hoe matsapa hoe voaro a. C'est le niveau où nous sommes. Dia eo amin'izay ambaratonga izay no misy Il anay. y a une communion de cœur. Misy a fifandraisanam-po, Il y a une unité de cœur. misy firaisam-po, Et cette unité de cœur ary io firaisam-po io a doit se répandre dans l'Église. tokony a miseho a eo anivon'ny Que fiangonana, le peuple de Dieu soit uni. ary ny vahoakan'Andriamanitra C'est dia ça la ho iray, volonté du Seigneur. ary izay sitrapony tompo. Vous savez ce que le Seigneur a fait quand il allait entrer à Jérusalem? Fantatrareo ve a ny zavatra nataony tompo tamin'izy nandeha nakany Il a Jerusalema, pleuré. nitomany izy. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien j'ai essayé de vous rassembler, de rassembler mon peuple comme une poule rassemble ses poussins. Hoe Jerusalema, impiry moa aho a ny te ananko anombanao a tahaka anomban'ny reny akoa ny zanany. C'est ça le désir du Seigneur. Ary izay a ny faniriana. C'est ça le cœur du Seigneur. Izay a ny fon'ny tompo. Les bergers ne sont pas là pour donner des ordres. Ary ny mpiandrozy a tsy eo a hoe hanome Le baiko akory. Seigneur, les bergers sont là
fa ny mpiandrondy a dans dia eo une unité de cœur, anatina firaisampo pour montrer un exemple mba hanome ohatra qu'ils ont reçu. izay voaraina izy ireo a Ils ont reçu de l'équipe apostolique afany amin'ny ekipa afin de apostolika transmettre cela à l'église du Seigneur. afany izy ireo mampita an'izany amin'ny fiangonan'ny tompo. Amen. Amen. Autrement, Fa raha tsy izay a on risque chacun va camper dans sa position, raha tsy izany a dia ny tsirairay avy a dia samy toetra any amin'ny toerana misy dans azy ses arguments, ses raisonnements, any amin'ny fahatakarany a pensant qu'il a beaucoup de connaissances, dia mieritreritra izy hoe manana fahalalana be beaucoup dehibe d'expérience, manana trakeva be ou qu'il a dehibe vu ici et là on fait ceci et cela, na nahita izy hoe ary manao et an'izao développer un esprit rebelle. dia lasa misy a fanahy manohatra Ah, si c'était le berger, moi je suis pas d'accord. Hein. hoe raha ty mpiandry anankiray ty a tsy manaiky an'io a Dans une bergerie, ao anatina tranon'ondry a il peut y avoir des brebis galeuses, des brebis rebelles. ao anatina tranon'ondry a dia misy ondry a mety hoe manohatra na Ils ne mikondro veulent pas se soumettre. tsy te hanaiky izy ireo Pourquoi? satria maninona Parce qu'ils regardent l'homme, la personne, satria izy a mijery an'ilay olombelona ou ils regardent la sœur na qui izy est mijery an'ilay responsable. rahavavy any izay tompon'andraikitra Et on développe un sentiment de rébellion dans le cœur. dia lasa misy a toe-po a mikomy a any anatin'ny fo. Il est très important de comprendre Fa tena zava-dehibe mahatakatra que les bergers ne sont pas parfaits. hoe ny mpiandry a dia tsy tanteraka izy ireo Personne n'est parfait. ary tsy misy a tanteraka Mais les bergers, ils ont une responsabilité. fa ny mpiandry a dia manana andraikitra izy ireo Une responsabilité qui est très très lourde. tena hoe andraikitra izay mavesatra Parce que cette responsabilité n'est pas assumée en fonction de la connaissance ni de Satria- l'expérience. io andraikitra io a dia tsy hoe tanterana amin'ny alalan'ny trakefa na ny fahalalana Mais on doit toujours chercher à connaître le cœur du Seigneur en toute situation. fa tena hoe mila mahafantatra ny fon'ny tompo a amin'ny toe-javatra rehetra. Et le Seigneur Dieu jugera durement les bergers. Ary ny tompo a dia tena hitsara mafimafy kokoa ny mpiandry. On va lire un passage dans Actes chapitre 20. Makitsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 a On va lire le verset 28. fakitsika ny 9:20. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu et qu'il s'est acquise par son propre sang. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova ny fanahy masina anareo mpitandrina iandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Les bergers, Ny mpiandry a na mpitandrina les évêques, mpitandrina le terme utilisé c'est épiscopos ny teny izay nampiasaina dia hoe episkopôsy pour dire évêque. izay midika hoe eveka na La mpitandrina signification de épiscopos, ary ny dikan'izay hoe episkopôsy izay a c'est gardien, c'est surveillant, dia tena hoe mpiandry intendant. mpitandrina. Donc dans la bergerie, dia izany hoe ao anatin'ilay tranon'ondry a la responsabilité du berger, ny andraikitry ny mpitandrina c'est de veiller sur le peuple de Dieu. dia tena hoe miambina andreo a vahoaka an'Andriamanitra. On a une responsabilité devant le Seigneur. Ary manana andraikitra izay eo anatrehan'ny tompo. D'aucuns peuvent penser, vous voulez entrer dans notre vie? Dia misy mety teny hoe dia hiditra ny fiainanay zany On ne veut nareo entrer dans la vie de personne. tsy hoe hiditra any amin'ny fiainan'izaniza Mais nous akory avons une responsabilité devant Dieu fa tena hoe manana andraikitra izahay a eo par anatrehan'ny rapport à tompo l'âme de chacun. manoloana ny fanahy ny tsirairay avy. L'âme de chacun. Ny fanahy ny tsirairay avy Pour qu'aucun ne se perde.
mba tsisy very na dia iray akory azy. Amen. Amen. Nous aussi, nous avons des bergers Zay koa dia manana mpitandrina izahay na manam-piandry qui prennent soin de nous, izay mikarakara anay, auxquels nous sommes soumis. izay dia manaiky an'izy ireo ihany Nous koa. sommes engendrés Ary nateraka izahay par l'évangile qu'ils nous ont prêché. nateraka ny filazantsara izay nitoriana Nous avons taminay. entendu cet évangile Na hainao an'izay filazantsara izay par le izahay message de la croix. tamin'ny alalan'ny afatry ny Notre cœur est gagné dia azon'izay ny fonay et nous nous soumettons. dia lasa manaiky izahay. Nous nous soumettons à cette équipe-là. Ary manaiky izahay andreo ekipa ireo. Nous n'élevons pas un homme, Tsy hoe manandratra olona izahay mais nous savons, nous sommes conscients. fa fantatra ary tena azony an-tsaina Et nous tsara. voyons Ary hitanay le cœur du frère Mickey ny fon'ny Ralamiki et nous sommes conquis dia azo ny fonay par sa vie, ny amin'ny fiainany, par son témoignage, ny amin'ny fijoroana par ce qu'il vavolombelona, prêche, ny amin'izay toriny. et on est engendré dans cet évangile. Dia tena hoe nateraka tanatin'ity On filazantsara peut ity être izahay. né de nouveau, Mety hoe efa misy nateraka indray mais ne pas être engendré dans l'évangile. fa tsy nateraka ny filazantsara. Être engendré dans l'évangile Fa ny atao hoe nateraka ny n'est filazantsara pas dire oui, c'est vrai, c'est la vérité, ce message, c'est la vérité. dia tsy miteny fotsiny hoe ie marina izany ity afatry ity ny fahamarinana, C'est plus que ça. fa tena hoe mihoatra an'izany. Être engendré dans cet évangile, Ny hoe nateraka tanatin'ity filazantsara ity c'est de reconnaître qu'il y a quelqu'un dia tena hoe matakatra hoe misy olona qui iray nous a engendrés dans cet évangile. dia nisy olona iray izay niteraka antsika tato anatin'ity Cet filazantsara évangile, on ne ity. l'a pas ramassé dans la rue. Fa ty filazantsara ity tsy hoe nalaintsika teny amin'ny Mais il y lalana a teny akory, quelqu'un, il y a une personne que le Seigneur lui a révélé le fa message, nisy olona iray izay nanambarany tompo an'ilay afatra et par lui, dia tamin'ny alalany nous avons été conquis. dia azon'izay isika, Nous avons été gagnés. azon'izay isika. Et nous avons embrassé cet évangile. Dia tena hoe nandray an'ity filazantsara ity Et nous isika. le reconnaissons comme Père, Dia tsika dia mahafantatra azy tahaka ny hoe et nous nous rahatsika soumettons à ce Père. dia manaiky an'izay iray izay isika. Nous nous soumettons à cette équipe. Manaiky andreo ekipa ireo isika. Amen. Amen. Voyez, vous savez, il est possible de trouver dans certaines familles, Ie mety misy any amin'ny ankohonana sasany on peut trouver des enfants qui ne sont pas soumis à leurs parents, à leur père. misy zanaka izay tsy manaiky ny rainy anandreniny. Il y a des enfants qui prononcent des grossièretés envers leur propre père. Ary tena misy zanaka izay tena hoe miteny ratsy ny amin'ny rainy Il y a des enfants qui donnent même des ordres à leur père. dia tena misy zanaka raha tena hoe mibaiko ny rainy. Vous n'avez jamais vu ça? Mbola tsy nahita an'izany mihitsy ve nareo? Ça existe. Misy zany Mais ce n'est pas ça l'évangile. fa tsy ohatran'izany ny filazantsara. Parce que ces gens-là, Satria ireny olona ireny ces bergers, ireo mpitandriny ireo ils ont des comptes à rendre. dia manana tatitra ho atao ihany koa izy Hébreux ireo. chapitre 13. Hebreo 13:12. Et le verset 17. Dia ny 17:12. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, et qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Manaiky eny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola ampamoahina mba hanaovany izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisaintona fa tsy hahasoanareo izany. Voyez, ils ont des comptes à rendre devant le Seigneur. Hitanareo hoe mbola
ho ampamoana izy eo anatrehan'ny C'est tompo pas que ces bergers sont là pour fouiner dans la vie des uns et des autres. tsy hoe eo akory ireo mpitandrondreo dia hisava na hiditra amin'ny fiainany tsirairay Tout le avy monde est libre fa tena hoe afakytsika tsirairay d'ouvrir son cœur ou de ne pas ouvrir son cœur. nanokatra ny fotsika na tsy C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. satria tamin'ny fahafahana no niantsony Kristy atsika Mais il est très important que nous comprenions fa tena zava-dehibe ny atakaratsika que les bergers, hoe ny mpiandry ils ne sont pas parfaits. dia tsy tanteraka izy ireo Les bergers ny mpiandry ne sont pas parfaits, dia tsy tanteraka mais ils ont une responsabilité devant le Seigneur. fa manana izy andraikitra eo La anatrehan'ny tompo responsabilité de nos âmes. andraikitra ny amin'ny fanahintsika Le passage que nous venons de lire ilay andalana izay vakitsika teo nous encourage dia mampahery à atsika obéir à ses conducteurs. tena hoe ankatoa andreny mpitandry reny re mpitondra reny Parce qu'ils ont la responsabilité de veiller sur nos âmes. satria izy ireo dia manana andraikitra hiambina ny fanahintsika Si ces bergers ne veillent pas sur nos âmes, ary raha ireo mpiandry ireo na ireo mpitandry ireo tsy miambina ny ils auront fanahintsika affaire avec Dieu. dia any amin'Andriamanitra izy ireo no hanao tatitra C'est pour cela, ary izay no mahatonga hoe après avoir considéré la vie et le témoignage de nos bergers, hoe taorianany nahitantsika ny fiainana sy ny fijoroana vavolombelon'ireo mpiambina antsika na ireo mpitandrina ayant vu leur cœur, rehefa nahita ny fon'izy ireo nous avons choisi délibérément de nous soumettre à eux. dia nifidy isika tamin'ny kahalalana ny anaiky an'izy ireo Sans contrainte, tsy misy faneriterena sans obligation, tsy misy fanerena sans aucune loi, tsy misy lalàna mais avec une disposition de cœur. fa tena hoe miaraka amin'ny fovoniny tamin'ny fovoniny Nos bergers ne sont pas parfaits, ary ny mpitandrina antsika dia tsy tanteraka izy ireo mais nous savons que nous avons été engendrés dans l'évangile à travers eux. fa fantatsika hoe isika dia nateraka ny filazantsara tamin'ny alalan'izy ireo Ils sont là pour nous protéger, dia eo izy hiaro atsika pour nous reprendre quand on prend un chemin qui n'est pas correct, ananatra atsika raha misy fotoantsika mandeha amin'ny lalana tsy izy à nous corriger, anitsy atsika à nous encourager s'il le faut. ary ampahery atsika raha ilainy zany Voilà le rôle du berger. ary izay nanjara asa mpitandrina Et je vais terminer le message dia ho faranako ny afatra en revenant dans Jean chapitre 21. hiverina ao amin'ny jauna toko faraka amby roapolo Vous vous rappelez lorsque Jésus a dit à Pierre que lorsqu'il va grandir, il n'ira pas là où il voudra, il ne fera pas ce qu'il voudra. tadidinareo ve ny tompo ny teny tamin'ny petera hoe rehefa lehibe izy dia tsy andehany amin'izay toerana tiany aletsony Le Seigneur lui a dit, suis-moi. dia ny tompo ny teny taminy hoe manaraha Mais après la déclaration du Seigneur par rapport à la fin de la vie de Pierre, fa taorianany fanambaran'ny tompo any amin'ny fahafatesan'ny petera Pierre a été animé par un esprit de curiosité. dia tena hoe nisy fanahy izay liana tao anatiny Ce n'est pas un esprit pour prendre soin des frères, tsy hoe fanahy dia hikarakara ny mais il veut rahalahy savoir comment ça va se passer dans la vie d'un tel. fa izy dia tena te hafantatra hoe inona ny zavatra mitranga Nous allons momba lire le nyto verset 21 lalana dans ito. Jean chapitre 20. Fakitsika na dimy faraka amby roapolo Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui-ci, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Suis-moi. » dia nitodika petera ka nahitany mpianatra izay tiany Jesosy manaraka dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe tompoko iza no hamadika anao koa rehefa nahita azy petera dia hoy izy tompoko inona no amin'ity lehilahy ity
hoy jesosy taminy raha tiako toetra izy mandra-piaviko ahoanao izany fa manaraha ay ianao. Donc, quand Jésus a dit à Pierre ce qui va lui arriver, zany hoe rehefa niteneniny jesosy tamin'ny petera ny zavatra hitranga quand taminy tu vas mûrir dans l'esprit, hoe rehefa ialehibe enao tu ne vas pas y faire tout ce que tu veux. Hein. dia tsy hanao zay tianao Tu tsony vas ianao apprendre à te soumettre à moi. fa tena hianatra ianao anaiky aho. Et Pierre, et c'est moi seul. dia hozy izy petera hoe za rery Et ve lui, tu le laisses libre. dia izy ve avelanao Qu'est-ce qu'il va am'izao lui devenir lui aussi? dia ohatry ny fanao ahoana izy Moi, j'aurai une fin terrible. za ve zany tena mais lui alors? fa ahoana izy. Et le Seigneur lui a répété ce qu'il lui avait dit. dia naveriny tompo taminy ny zavatra Sur nyteneniny moi. taminy manaraha. Mais avant de dire sur moi, fa talohany nytenenany hoe qu'est-ce qu'il lui a manaraha dit? inona lazainy Peu taminy importe. ahoanao inona ahoanao izany C'est quoi ton problème? inona ny olanao. C'est quoi ton problème si un frère mange du riz et que l'autre mange des maniocs? hoe inona ny olanao raha misy rahalahy mihinam-bary dia misy mihinana mangazo. C'est quoi ton problème si un frère fait ceci et une sœur fait cela? C'est où ton problème? Inona ny olanao raha misy rahalahy manao an'ity dia misy anabavy manao En quoi an'izao. cela te concerne? Inona moa zany ny idiranao amin'izay Occupe-toi de ta vie. fa ny fiainanao eritreretiny. Toi, suis-moi. Ianao manaraha, Toi, écoute-moi. ianao mianoa, Ce que je te dis, c'est ce que tu dois suivre. ary izay lazaiko anao dia izay no arahanao. L'autre, c'est moi qui vais m'en occuper. Fa ny hafa izany no C'est hikarakara pas ton azy affaire. fa tsy anjaranao zany. Que t'importe? Ahoanao izany. Donc, en prenant soin des frères, Zany hoe rehefa mikarakara ny rahalahy nous n'avons pas à fouiner dans leurs affaires. dia tsy hoe hiditra amin'ny fiainany akory S'il isika. veut ouvrir son cœur, Raha te hanokatra ny fony izy a tant mieux. dia tsara izay. Il ne veut pas ouvrir son cœur, Rehefa tsy te hanokatra ny fony je izy a respecte. dia manaja an'izay C'est son isika choix. fa safidiny izay. On doit enseigner s'il faut enseigner. Mampianatra isika raha tokony hampianatra, On doit montrer la vérité, mampiseho ny famarinana, prêcher la parole. mitory ny teny a. On ne peut changer personne. Tsy afaka manova nizaniza isika Seul le Seigneur peut changer les gens. fa ny tompo rery ihany ny afaka manova olona. Nous prions, Mivavaka nous isika faisons confiance au Seigneur. dia matoko ny Que tompo le isika Seigneur va me changer, hoe ny tompo a no hanova, que le Seigneur va nous changer. tompo a no hanaovantsika. Et nous avons besoin de prier les uns pour les autres. dia tena hoe mila mivavaka ho an'ny tsirairay avy isika. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Miaraka hitsangatsika dia hiteran'ny tompo a. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que personne ne s'est senti offusqué, Ary mino aho hoe tsy nisy olona teto a hoe tafitohana parce que ce n'est pas ça l'objectif. satria tsy izay a ny tanjony. On n'est pas là pour juger personne, Ary tsy eto tsika hoe tsara pour an'izany izy accuser personne, na hiampangan'izany izy a, mais on est là pour prêcher la parole, fa eto isika hitory ny teny, apporter la lumière de la parole hitondra ny fahazavan'ny au teny peuple de Dieu, ho amin'ny vahoaka et que an'Andriamanitra. chacun puisse prendre sa part, Dia ny tsirairay avy any samy haka ny anjarany afin que nous puissions tous grandir, mba ahafahantsika rehetra mitombo, que nous puissions tous mûrir mba ahafahantsika maty ho et matotra parvenir à l'unité de la foi. dia ho tonga any amin'ny firaisan'ny finoana. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ny tombo any hitantsika. Alléluia. Alléluia. Murani
mandany tenako tsy moramora ny manaraty nanjany azo fitalinao Kristy manompo anao Jesosy tsy voatery ampifaly ahy ny nofoko mangahy ahy fa mazovana ny fanahy ny fanamasina tena amiko no tena re teny miaina mifanetretre farany lalanao no lalako se sitraka no sitrako ienao no eriko tsy zay tiako fa zay tinao tsy fevitro fa fevitrao atao aneny sitraponao indraindray tosaro sheken fa ny fiainana de fanetrete izao ane tsy maintsy nye aleko mietry farany ambany satratanao ambony zany ho hitany vazata farany lalanao no lalato se sitraka no sitrako ienao no eriko tsy zay tiako fa zay tinao tsy fevitro fa fievitrao atao aneny sitraponao ka inona no atahorako ka ianao no ato anatiko ka inona no ampanay aminyery ny fanay androsao tsy aia farany lalanao no lalako se sitraka no sitrako ienao no eriko tsy zay tiako fa zay tinao tsy fevitro fa fievitrao atao aneny sitraponao. Alleluia. Sotra ny tompony amin'ny teniny manoloana ny tenin'Andriamanitra dia anao hetry ho feno fanetretena tsika manoloana an'izany tenin'Andriamanitra izany afa-tsika tena manakaiky an'Andriamanitra hatrany hatrany mbola manambara ny fony Andriamanitra androandra mila mibebaka ianao dia ndao tena mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ny fony eo anatrehan'Andriamanitra afa-tsika tena manao dingana vaovao indray fiangana vaovao indray satria Andriamanitra rehefa miteny dia izay ny fony amintsika tsiraray avy tsy ho an'ny hafa fa tena ho amanokana azay nambaran'Andriamanitra androany ka androanga mety mipasea côté anao ny amin'ny lalanao miaraka amin'Andriamanitra Andriamanitra tsy tonga andeha hitsara atsika fa tonga izy androany hanangana atsika indray tonga izy androany tena hanavao atsika indray tonga izy androany tena hanadio atsika indray ka io ny teniny androany tahaka ny fitaratra anankiray izay nafahantsika tena nandinika ny amintsika tsiraray avy nijeriny amintsika ndao hivavaka eo anatrehany androany satria miantso atsika Andriamanitra mba tena hanao ny sitrapony hanao ny andeha amin'ny lalany
ny fieviny fa tsy araky ny fihevintsika ka androandra mbola amen'Andriamanitra fahasoavany zao sy anao dia ndao hivavaka eo anatrehany ndao tena nokatra ny vavantsika ndao tena hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra androandra dia laza amin'Andriamanitra hoe tompo tena mifony ao anatrehanao ny amin'ny mety zavatra tsy araky ny sitraponao zay nandianako mety nataoko fa eto Andriamanitra androandra anadio ary amela asy anao raha eo mankasitraka feno anao izahay Andriamanitra mahatotry ianao ary Andriamanitra marina ianao Andriamanitra raha izay tianay ianao ary fitiavanao dia tena fitiavana mandrakizay satria tompo ianao no nitady anay tany amin'ny lalina tany no Andriamanitra ny antso anay tany amin'ny mety mbola fahalotonay tany ary nitondra anay anatin'izao lalana izao araky ny teninao Andriamanitra hoe analanay tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga ianao ary ianao Andriamanitra tena nanao an'izany akta izany tsy hoe tompo hitondra anay fotsiny amin'izao fa tena te hitondra anay ianao Andriamanitra amin'ilay tanjonao amin'ilay planinao dia ilay fiainana mandrakizay izany azay ny antony Andriamanitra ray hitenenanao aminay hatrany tsy tapaka ianao miteny aminay na tamin'ity andro androany ity ary zany tompo manoloana ny teninao manoloana ny fahazavany teninao zay fonao Andriamanitra ray tsy misy miafina aminao zay tsy rarayavy eto Andriamanitra na zay manaraka mivantana azy tompo ianao mamantatra ianao mahita ny atilalo ny fonay nandiananay mety ny passé à côté zay Andriamanitra ray fa androany Andriamanitra te hanangana anay ianao androany Andriamanitra te hamerina anay amin'ilay planinao amin'ilay fihevitrao Andriamanitra ianao tena tsy moramora tokoa Andriamanitra ny manaraka anao tsy moramora tokoa Andriamanitra manao ny sitraponao fa androany tena miohery ny vahoakanao Andriamanitra ampiohery ny vahoakanao Andriamanitra tena mila anao izahay mila ny fahasoavanao izahay mila ny fanohananao izahay azany tompo ny antso antsona ianao zamy tompo tena hianteheranay aminao zamy tompo tena hiandrandrana ianao meteza hiaseto ianao androany meteza hikasika ianao androany meteza nangana indray ianao androany meteza tompo tena hiasa any anatinay tsy rarayavy any fa mila anao izahay mila nikasika ao izahay Alléluia Alléluia fiangonanao androany tompo ampaherezo ny fiangonanao androany tompo andrandranao zay tompo tena teatratra n'ilay tanjona zay fanomaninao anay zay Jesosy teo tonga amin'izany zay tompo meteza hiasa ianao meteza ianao tena amindinika anaty lalo ny fonay androany amindinika anatinay tsara iavy any androany afanay Andriamanitra tena mijoro magna eo anatrehanao Alléluia ataontsika zany ndraiky zany androany anao zay tianao mba ho mpanompo vonona sesaeto itonyasa ilay fitiavanao ambara-pialam-po voninahitro Jesosy enalo no tena ho anao fanaze ny feo sy antsonao
sesaiku ituriatra ilay fitiavanao ambaram-pialam-po fonakio Jesosy tsy mamendrikao venolo tonyao am-poko ao nefare ilay fitiavanao minoko andray aiko mpanompona anony sitraka anao zay tianao ka ho mpanomponona sesaiku ituriatra ilay fitiavanao ambaram-pialam-po fonakio Jesosy anony sitraka anao zay tianao ka ho mpanomponona sesaiku ituriatra ilay fitiavanao ambaram-pialam-po fonakio Jesosy natin'izany dia deditsika iomana elatabatra amin'ny tompodray amin'ity maraina ity dia tsika namafy amin'ny tompo amin'ny alalan'ny zao fanasany tompo izao hoe vonona trany isika na inona ny zavatra ho atrehatrika na inona ny zavatra mety mbola ho lalovantsika fa tena anolotra ny aintsika tsiraray avy mba ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra ahafahantsika tena manatanteraka zay ny antsony tompo atsika koa ahafahantsika mandeha ao amin'ny tompo amin'ny fanetrena azy na dia sarotra ary ny fanatanterahana an'izany fa nankina hiankina amin'ilay fahasoavany ka androany sokatra ao atsika indray izao fanasany tompo izao eo anoloantsika ny mofo izay tandindo ilay tenany Kristy izay vakivakiana ho ny tenin'Andriamanitra izay nanao ohatra ao atsika ahafahantsika mandeha araka nandehanany koa satria amin'ny alalan'izany lalana andehanantsika izany misy fandresena ao atsika ao ihany no tena misy an'izany fandresena ao atsika izany ao ihany na ahafahantsika havitan'izao lalana izao tsy misy lalana hafa fa zay lalana ray izay ihany tena ahafahantsika manahaka an Jesosy mibanjina azy ozy ny tenin'Andriamanitra satria ny ratraina izy ary ny tenin'Andriamanitra hoe sy ny lobavy izy manoloana ny tahaka ny ondry eo anoloan'ny mpanety azy fa nanaiky no ratraina nanaiky nomboana no vonoana ary androantsika tena atsiaro an'izany androany ary ahafahantsika koa tena mandray an'izany androany araka ny teniny bokin'ny Petera manokana hoe satria niakitra tamin'ny nofo Kristy dia aoka ho fiadiana ho anareo koa izany misy fiaretana rahalasy anabavy misy famonoana ity tenatsika ity mba ahafahantsika tena mandeha marina tokoa amin'ilay sitrapon'Andriamanitra eo ny kapoaka ilay tandindo n'ilay rano Jesosy izay latsaka androany tena ndao tsy inana sisy sotro an'izany amin'ny mety fahazarana fotsiny isitsy fa tena ny anatsika any tena tsapa manokana hoe tompo itindray a Jesosy manaiky ary manolotra ny amiko hatrany hatrany vonina hiakitra hatramin'ny farany
na manahoana ny zavatra mety ho atrehako dia matoky afa efa nanao ohatra ao anao ianao Jesosy. Halleluja. Anao ny sitraka ao ventsika tranjaliaka zany dia afaka manantony tsika mandray ny kapoaka sy ny mofandroany. Halleluja. Anao zay tianao ka umpanompo vonoa sisa ikuku ituriacha nilai fitiavanao abara pianampu funakyu teso anao ny kapoaka sy ny mofo doka ianao tena iran'izany taka ny vavaka androany amafisy zany androany da lasaina vavy a makasitraka anao izay sotrany amin'ny tenanao zay nivaky vakina dia tandindony zao mofo zay hoanina izao afahanay tokoa Andriamanitra ray mbola manamafy hatrany ny fanolora tenanay ny fanetrenay tompo tena andeha hatrany amin'ny lalana zay hitondranao anay mety tsy mora izany tompo fa ao anatin'ity fotoana zay afahanay miray latabatra aminao ity anamafisanay an'izany indray ka tsy hinana an'izany amin'ny fahazarana fotsiny zay tompo fanamafy hatrany tompo hoe hiahitra izay tompo dosa mihinana ny mofo tsika androany dia ndao tena nanamafy zany fanetrentsika zany any am-potsika any eo anatrehan'Andriamanitra sa mihinana ny mofo tsika amin'izao fotoana izao. Sotra tompony amin'ny kapoaka ny atananay zay tandindony ranao zay nalatsakao diovinao zay Jesosy tamin'ny raha zay nalatsakao androany tompo tena mbola manamafy an'izany hatrany izahay ny lalan'ny fandraisanay fisotronay an'ity kapoaka ity tsy tahaka ny mety jus fotsiny tompo fa zava-panagoavana tokoa Andriamanitra ray ohatra misotro ny kapoaka itsika androany da lasiana vavy ndao hisotra azy androany ny amin'ilay raha zay nalatsany satria zava-dehibe tokoa zany
samy akasitraka ny tompotsika rehefa avy misotro an'izany androany. raha eo makasitraka anao izay tena makasitraka ny amin'ny fanatrehanao ny amin'ny zavatra rehetra nataonao tanatin'ity fotoana androany ity satria teto ianao Andriamanitra izay koa ny antony anankiray ava nivorinay teto Andriamanitra ray dia tia merina ny voninahitra feno anao izay androany satria ianao le Andriamanitra izay maneranareo amin'ny fiandriananao sotra tompo satria fantatray fa ianao Andriamanitra ray dia nahita ny fonay teto androany dia nanatrika ianao teo amin'ny seza fiandriananao no nidinao Andriamanitra re nameno anay nanatrika anay sotra Jesosy eo ny amin'ny fiasanao indray ny fitehirizanao anay hatrany hatrany mba tena tompo tena hijoro hatrany ao aminao zay raha makivaky ny herinandro ity indray matoky zay tompo fa velona eo amin'ny fiainanay tsy raray avy ianao amin'ny anaranao Jesosy voninahitra rehetra dia aoka ao anao rery any. Alleluia, amen. Tsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia hiaripetraka tsika dia andreny filazana vetivety